Miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandarana zahay mahasoa ity. Fandarana ifampisarana ny mahasoa sy zahay fanasoavana ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona. Ny lohatenin'ny fandaharantsika, fandarana izay atolotra androany fahafito ny volana aogositra, dia hoe fepetra fototra ahazoana vatsim-pianarana toy ny ilay fandarana nataontsika omaly. Fandarana larina faharoa izany izy ity, ka ny fepetra fototra ho resantsika androany dia hoe vatsim-pianarana mifototra amin'ny fahaizana sy ny fahalalana. Io izany dia vatsim-pianarana manokana miainga amin'ny zavatra hainao sy ny zavatra fantatrao, anehoana ny tena fahaizan'ilay mpianatra izany izy ity. Amin'ny faran'ny fandarana toy ny nataontsika tamin'ny omaly, izay efa natomboka moa izany amin'izao fanatsarana fandarana izao, dia misy tolotra vatsim-pianarana izay hozaraiko aminareo. Ny fandarana voalohany izay nataontsika dia niresahana fototra anankiray izay mamintona ireo fepetra farany kely indrindra ilain'ny vatsim-pianarana, takiana fanangatana vatsim-pianarana, ary naseho taminareo omaly ihany koa izany ny lisitry ny vatsim-pianarana izay atolotry ny fanjakana Repoblika Tchèque sy ny anjerimanontolo antsoina hoe Clark University aty Etats-Unis. Isanona mandrakariva ny AZ Radio Télévision amin'ny fanolorana ity fandarana ity mamampona ho antsika rehetra. Avy hatrany ary dia roso amin'ny fandarana isika izay natao ihany koa hamalina ny fanontaniana napetraky ny mpiaino tao aorianan'ireny fanofanana natao tany Antananarivo sy Ambatondrazaka ireny. Ity fepetra ity indray izany dia miainga indrindra amin'ny fahaizana sy ny fahalalàn'ilay mpianatra. Io fahaizana sy fahalalàna io izany satria fandraisantsika ny lanjany manana noty tsara, fananana noty tsara, fara fahambaniny araka ny resantsika omaly dia 420, fa ny ambonin'izay ny tena tsara indrindra. Ankoatran'io izany dia misy fepetra koa takian'ny anjerimanontolo, dia tsy inona izany fepetra izany fa hoe io fepetra io izany dia mifototra amin'ny fahaizanao sy ny fahalalànao, ary matetika dia antsoindry zareo izany io vatsim-pianarana io, antsoindry zareo amin'ny mérite na excellence, izany hoe mpianatra farany mahay indrindra izany, manam-pahalalàna indrindra. Amin'ny ankapobeny dia mety mampatahotra antsika maheno an'ilay anarana satria izany ve tsy natao an'ireo izay efa nahazo asa 20 na 20 na ireo nahazo mari-pakasitrahana tena tsara na mari-pakasitrahana mendrika. Fa ity vatsim-pianarana ity izany tsy izay loatra ilay izy, fa natao fotsiny hoe vatsim-pianarana miorina amin'ny fahamendrehana. Ny fahamendrehana eto izany dia hoe ny fahaizanao sy ny fahalalànao. Ny dikan'izay izany dia izao. Izy io izany dia mifototra manokana amin'ny fahaizan'ilay mpianatra sy ny fahalalàna ananany. Izany hoe tsy resaka noty tsara fotsiny izany no atao eto, fa ny fahaizan'ilay mpianatra manazava ny lalam-piofanana tiany arahana. Fahaizan'ilay mpianatra manazava ny lalam-piofanana tiany arahana sy ny fifandraisana izany amin'ny asa tiany atao amin'ny ho avy. Antsika izany miresaka n'ity vatsim-pianarana miompana amin'ny fahamendrehana ity, fahamendrehana mifototra amin'ny fahaizana sy ny fahalalàna ity izany dia zavatra roa lehibe no hita ao anatiny. Hain'ilay mpianatra ve ny manazava ny lalam-piofanana tiany arahana. Lalam-piofanana eto izany dia ilay antsoina hoe filière ho an'ireo izay zatra mampiasa ny teny farany tsy hay. Hain'ilay mpianatra tsara ve manazava an'izay lalam-piofanana tiany arahana izay. Faharoa dia hain'ilay mpianatra ve ny mampifandray izay lalam-piofanana izay amin'ny asa tiany atao amin'ny ho avy. Dia ilay asa tiany atao amin'ny ho avy io izany anehoan'ilay mpianatra hoe izaho dia maniry ho tonga ohatra mpitantana orinasa. Dia izao orinasa anao inona na orinasa amin'ny sehatra inona. Hain'ilay mpianatra izany manazava fa raha mianatra izany momba ny fitantana, haitantana na hoe gestion, na koa haitantana ilay antsoina hoe science politique, raha hain'ny mpianatra izany manazava tsara an'izay hoe ny lalam-piofanana tiako arahana ao amin'ilay anjerimanontolonareo dia momba ny fitantanana. Ny atao hoe fitantanana dia ny fahaizana mandrindra ny orinasa, mitsinjo ny vodiandro Amerika. Fahaizana ihany koa mampiasa ireo loharano azo trandrahana eo am-pelantanana. Na io izany ilay antsointsika hoe ressources, ireo rehetra ireo fahaizana mitantana an'izay. Ny antony mantsy mahatonga liana amin'io lalam-piofanana io dia maniry fa rehefa vita ny fiofanako, ny fianarako ao amin'ilay anjerimanontolo izay
anjery manontolonareo dia maniry ny anangana orinasa manokana, dia orinasa io izay ny tenako ny tantana azy. Ka ilay orinasa dia hanolotra zava-baovao eo anivon'ny tsena, ho famahana ny olana ny fiarahamonina. Dia omenao zany ny ohatra, omenao ohatra hoe ny olana tiako vahana dia hoe be dia be loatra zany ireo zavatra arian'ny mponina, ariantsika olombelona any amin'ny fanariam-pako. Dia ilay orinasa ataoko zany dia hanolotra raikim-poy na fomba na fitaovana na fahalalana ho fanodinana ny zavatra very na ariana rehetrarehetra ho azo averina indray mandeha ho ampiasaina anivon'ny fiarahamonina. Zava-dehibe izay satria miresaka isika izany ao anatin'ilay hoe taonjato taona 2013 azafady, ary amin'ity taona 2013 ity dia ny fahaizana mitrandraka, fahaizana mikolokolo, ny enti-manana mba ho dimbiasan'ny taranaka amin'ny manaraka izay ny tanjona. Ka ny tanjoko amin'ity lalam-piofanana ity zany dia ny rehefa azoko ny lisansa na ny maîtrise na ny doctorat dia hanolotra an'izay eo anatrehan'ny fiarahamonina hamolavola fitaovana hitondra zara fahalalana manokana mba hanatsara ny fiarahamonina misy antsika. Ohatra zany izay nomeko izay. Izany hoe eto zany dia hain'ilay mpianatra tsara manazava ny lalam-piofanana tiany arahana. Inona ilay izy, momba n'inona amin'ny lalam-piofanana io no tiany ianarana. Da tsarovy fa ny lalam-piofanana rehetrarehetra na ny filera rehetrarehetra dia manana zanaka lalam-piofanana, manana lalindalina kokoa izay iofanana. Izany hoe ao anatin'ny fitantanana ohatra dia misy ny fitantanana amin'ny lafiny fitantanana orinasa miankina, na fitantanana amin'ny sehatry ny fanjakana, na fitantanana miankina ihany koa amin'ny fijerena ny filan'ny olona. Izay zavatra izay zany inona ao anatin'ilay lalam-piofanana no tianao ianarana. Maninona ianao zany no safidy anaraka ny lalam-piofanana io, na hoe maninona ianao no manao an'io. Izay ilay tapany voalohany. Izay ilay hoe fahaizan'ny mpianatra manazava ny lalam-piofanana tiany arahana. Inona ilay lalam-piofanana? Momba n'inona lalam-piofanana tianao arahana io, zany hoe misy zanaka fahalalana ve ao anatiny, dia fahalalana manokana tianao azo, dia avy eo maninona ianao no manaraka azy. Dia ny tapany faharoa indray dia hainao no manazava tsara ny fikasanao momba ny fianarana tianao atao, zany hoe fikasanao amin'ny ho avy. Izany hoe rehefa vita ny fianarana dia inona ny asa tianao atao, nahoana no nividy an'io lalam-piofanana io ianao. Izay zany dia azavainao mifanaraka amin'ny asa tianao atao. Ny valin'izay zany dia tokony hifandray amin'ny ho avin'ilay mpianatra izay mangataka an'ilay vatsim-pianarana. Inona ihany koa ny fandraisana anjaranao ao amin'ny lalam-piofanana io na ny sehatra tianao iasana. Izany hoe raha ohatra zany ianao te hiditra lalindalina kokoa, indrindra ho antsika izay manao maîtrise sy doctorat, dia asehonao izao ny fandraisana anjara tiako ho ampidirina amin'ity sehatra izay hanaovako an'ity lalam-piofanana ity. Dia lazainao koa inona ny sehatra na inona ny asa tianao atao. Ampifandraisina tsara, hainao tsara zany manazava azy, manazava ny lalam-piofanana sy ny ho avinao. Izao rehefa manazava an'io rehetra io anefa ianareo dia mila ampifandraisina ihany koa ilay izy amin'ny tanjon'ilay anjery manontolo sy ny iraka nampanaovina azy. Ilay iraka resantsika eto zany dia ilay vision moa zany mahazatra ny maro amin'ny teny frantsay. Inona ilay vinan'ilay anjery manontolo, inona ihany koa ny tanjon'ilay anjery manontolo, ary inona mampiavaka an'ilay anjery manontolo. Raha milaza izy zany fa hoe ilay anjery manontolo miavaka amin'ny fanabeazana ho an'ny daholobe, dia ataonao zany mampiseho ny fampifandraisana izay hoe ny zavatra tiako ianarana dia ity, fantatro ilay izy, izao ny dikan'izay, izao ny antony. Faharoa, ny ho aviko, ny zavatra tiako atao amin'ny ho avy dia ireto sy ireto avy mifanaraka amin'ny zavatra ianarako, ary ilay zavatra ianarako sy ny ataoko amin'ny ho avy dia mifandray mihitsy amin'ny tanjon'ilay anjery manontolo izay milaza fa hoe fanovana ny fiarahamonina. Dia azavainao zany hoe inona ilay fomba hanovanao ny fiarahamonina. Ny fahatelo zany miainga amin'ity ilay hoe vatsim-pianarana miainga amin'ny famendrehana ity, vatsim-pianarana mifototra amin'ity famendrehana ity, dia azavainao ao ihany koa ny zavatra ataonao ahafenao izay, ahatraranao izay tanjona izay. Izany hoe ohatra, mandritra ny fotoana ianarako dia hiditra ho mpikambana ao amin'ireo vondron'olona izay mitantana orinasa tsy miankina aho. Satria izany ny tanjonao dia hanana ny orinasanao manokana, na hitantana orinasa manokana, orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana. Dia lazainao ny dingana ataonao hanatrarana an'izay,
mandritra fotoana ianarako dia hiditra mivondrona izay hikambanana ireo mpitantana orinasa tsy miankina mba ahafahako mahafantatra ny ataon'izy ireo sy mandray anjara amin'ny ady hevitra, mba ahafahako ihany koa manitatra ny ambaindain'ny fahalalako na olona io na ny fahalalana fahaizana io fahalalana ara-tsaina io. Izany hoe asehonao zany misy dingana maro ho ataonao manana paikady mazava tsara. Fantatro ny lalam-piofanana, asehoko ny fahafantarako azy. Izy dia fantatro ny toerana tiako andanana, ilay asa tiako atao any aoriana. Dia io ilay asa tiako atao any aoriana io asehoko ny fifandraisana izay amin'izay fanovana tiako hisy eo anivon'ny fiarahamonina izay izany hitondra an'ilay fanovana. Fa io anelanelan'izay dia azavaiko ny dingana ahatrarana an'izay. Dia manome ohatra ianao, manome modely ianao, reto avy ny zavatra ataoko mba hahatrarana an'izay dingana izay, ka rehefa mianatra ao aminareo ahako, azoko ilay vatsim-pianarana, vita ny fianarako, izao ny asa ataoko. Fa alohan'ny havitan'ny mandritra ny fotoana ianarako, izany hoe havitan'ny fianarako ka tonga ny amin'ny asa izay atao, dia reto avy ny dingana rehetra ho ataoko hanampy amin'ny fametahana an'io fianarako. Izay zany ilay resaka hoe miainga avy amin'ny fahamendrehana ity. Vatsim-pianarana miainga avy amin'ny fahamendrehana. Ny vatsim-pianarana miainga amin'ny fahamendrehana zany raha fidina dia tsy resaka noty fotsiny, tsy hoe io natao an'ilay efa manana mention na hoe mari-pahamendrehana. Izay ilay nolazaintsika tany aloha, efa nolazaina tamin'ny fandarana voalohany omaly io. Tsy izay fotsiny, fa tena haiko mihitsy hoe izao ny lalam-piofanana ataoko, izao ny lalana tokavako, ny zavatra tiako atao any aoriana, ary izao ny zavatra ataoko hanatrarana izany. Reto ary dia misy vatsim-pianarana atolotra anareo izay miompana indrindra amin'io ilay hoe fahamendrehana io, amin'io ilay fahamendrehana io. Ny vatsim-pianarana voalohany zany dia vatsim-pianarana antsoina hoe Amsterdam Excellence Scholarship. Amsterdam Excellence Scholarship, mialatsiny, Amsterdam Excellence Scholarship. Io dia natokana indrindra ianarana anaovana maîtrise any Hollande, any Pays-Bas. Ka any Amsterdam zany no anaovana ny fianarana. Mahatratra hatrany amin'ny 5,400 euro ny vatsim-pianarana omeny. Ka io vatsim-pianarana omena io zany dia marakotra tanteraka ny saram-pianarana sy ny fandahina rehetra amin'ny fandahina momba ny fivelomana zany, fandahina momba ny fivelomana, ary natokana ho antsika mpianatra avy aty ivelan'ny Eoropa. Azo atao koa zany heritaona io vatsim-pianarana io, fa afaka ihany koa mahazo io vatsim-pianarana io mandritra ny 2 taona ianao, raha ohatra ka 2 taona ny faharetan'ilay maîtrisenao zany. Izany hoe ny olona izay efa manana lisansa zany no mahazo manao mangataka an'ity vatsim-pianarana ity. Inona avy zany lalam-piofanana azonao arahana amin'ny fanaovana an'io fangatana vatsim-pianarana ilay nolazaiko teo hoe Amsterdam Excellence Scholarship io. Misy vitsivitsy izy ireo, ny eo zany resaka momba ny fampianarana, fanabeazana sy ny fitaizana na ny fitombon'ny zaza, fivelaran'ny zaza. Eo ihany koa momba ny fifandraisana, ny hay rehetra momba ny fifandraisana, communication. Tafiditra ao anatin'io ihany koa ny lafiny toe-karena sy ny fandraharana, economics and business. Tafiditra ao anatiny ihany koa ny resaka momba ny kolotsaina, kultoraly, ny lalàna, fahalalàna, tantara, ny science politika sy ny sisa. Tafiditra ao anatin'izay koa zany ny fianarana momba ny lalàna. Nisy nanoratra taty amiko hoe za te hianatra amin'ny firenena amin'ny teny anglisy momba ny lalàna, ka rehefa manana lisansa ianao dia afaka mangataka an'ity vatsim-pianarana ity. Tafiditra ihany koa ny lafiny momba ny psikolojia, ny siansa rehetrarehetra ary ny siansa sosialy. Be dia be izy io, be dia be ilay lalam-piofanana izay azonao zany angatahana. Ny fiam-potoana amin'io zany dia miovaova, tena miovaova ilay izy araka ilay lalam-piofanana. Ho hitanareo zany any amin'ilay roy izay jerenareo ao amin'ny pejin'ny AZ Radio Télévision na pejy Facebook page ny Zarahay Mahasoa na koa Asa ao Madagasikara. Ao no hitanareo ny datin'andro, ny antsipiriana momba ny fiam-potoana fangatahana vatsim-pianarana amin'ireo
amin'ireo lalam-piofanana ireo, satria samy manana ny azy izy ireo. Fa maimaim-poana io zany hoe vatsim-pianarana feno vatsim-pianarana feno ho an'izay olona aka maîtrise sy ho an'izay olona aka doctorat. Zay zany io vatsim-pianarana io. Eto zany zao raha ohatra hoe jerentsika ohatra ho an'ny communication zany dia ho an'ny taom-pianarana manaraka zany ho amin'ny taom-pianarana manaraka dia ny 12 volana janoary amin'ny taona ho avy io no fiam-potoana farany fametrahana ny fangatahana. Ny 15 volana janoary amin'ny taona 2024 ny fiam-potoana farany fametrahana vatsim-pianarana ho anareo zany izay hianatra momba ny lalàna. Azafady, lalàna fa tsy communication. Ho anareo izay hianatra momba ny lalàna dia amin'ny taona ho avy 2024 15 volana janoary ny fiam-potoana ametrahanareo fiam-potoana farany ametrahanareo ny fangatahana zany. Raha ohatra indray ho antsika izay manao ny hianatra manokana momba ny communication, eto zany sao dia resantsika ohatra hoe ireo izay te hanao doctorat momba ny maîtrise doctorat, azafady, maîtrise doctorat. Ho anareo zany izay te hanao maîtrise sy doctorat zany azonareo atao koa zany ny mangataka an'ity vatsim-pianarana ity dia ny fiam-potoana farany zany izay ahafahanareo mametraka ny fangatahana amin'ity ilay vatsim-pianarana hianatra any Pays-Bas ity zany ny fiam-potoana farany dia mitovy ihany koa amin'ilay voalaza tery ny daty dia tsy inona zany fa amin'io 15 volana janoary. Ny azy manomboka amin'ny voalohan'ny volana novambra zao dia efa misokatra ny fametrahana fangatahana. Volana novambra amin'ity taona ity dia efa misokatra ny fametrahana fangatahana dia mikatona izany amin'ny 10 volana janoary. Azafady, 10 volana janoary ny azy ho an'ireo rehetra izay te hianatra momba ny fifandraisana na journalisme. 10 volana janoary dia any amin'ny farafahatarany voalohan'ny volana avril dia efa milaza aminao izy hoe nahazo ilay vatsim-pianarana ianao na tsia. Zay zany ilay avy amin'ilay antsontsika hoe Amsterdam Excellence Scholarship. Dia mitovy amin'ilay nazavaiko teo, ao ny naoty ilain'izareo ny naoty tsara, fa ilain'izareo ny fahaizanao manazava tsara mihitsy hoe zao ilay lalam-piofana, zao ny tiako atao any aoriana, zao ny fandraisana anjara ataoko amin'ny fiarahamonina rehefa azoko diploma io. Fa eo anelan'elan'izay mandrapahatonga an'izay dia reto avy ny zavatra ataoko mba ho tafita amin'ny fianarana aho. Zay zany vatsim-pianarana anankiray Amsterdam Excellence Scholarship. Hitanareo ao amin'ny Facebook page ny Zarahay Mahasoa, Zarahay teny tokana na asa ho an'i Madagasikara, na koa Facebook page ny AZ Radio Télévision Tsipriana momban'io rehefa vita ny fandarantsika Rabitso hariva. Ny vatsim-pianarana karazany faharoa indray zany dia vatsim-pianarana mitondra ny lohateny hoe Utrecht Excellence Scholarships for International Student. Utrecht Excellence Scholarship for International Students. Io indray dia any Pays-Bas ihany koa, Netherlands no misy io vatsim-pianarana io dia izy indray ilay vatsim-pianarana dia natao hiantohana ny saram-pianarana eo amin'ny 11 000 € eo, arivo sy iray alina euro ny vola izay omeny, miampy ihany koa fandaniana eo amin'ny fivelomana. Mety tsy mahalota teraka ny fandaniana rehetra zany izy io, mety tsy mahalota teraka ao amin'ny fandaniana rehetra io, fa kosa ny mahatsara azy dia izao misy vatsim-pianarana hafa ihany koa ry zareo vatsim-pianarana hafa ihany koa ry zareo izay azonao angatahana. Misy vatsim-pianarana hafa zany izay azonao angatahana ao amin'io université ny Utrecht io. Natao an'izy io vatsim-pianarana io zany dia natao ihany koa ho an'ireo olona izay efa manana lisansa na raha tsara efa manana lisansa na mbola tsy manana lisansa izy fa
baccalauréat no ananany. Ho anareo izay vao angataka zany vao nahazo baccalauréat, nahazo baccalauréat, efa manana baccalauréat na mbola vao azo baccalauréat zany dia afaka mangataka an'io ka le bacca azonareo zany na ilay lisansinareo dia tsy tany Pays-Bas no nazahoanareo azy fa ivelan'ny Pays-Bas. Ity programme ity zany dia natokana ho an'ireo izay aka maîtrise. Mety ho gaga ianareo hoe fa nahoana no tafiditra ao anatin'ny baccalauréat, fepetra takindrareo ilay izy ka tsy maintsy baccalauréat ivelan'ny Pays-Bas no afaka mangataka an'io amin'ny fatsim-pianarana io, na koa lisansa avy amin'ny ivelan'ny Pays-Bas mba ahafahana manao an'ilay maîtrise. Be dia be ny lalam-piofanana, be dia be mihitsy lalam-piofanana izay iantoana ao amin'io iantoan'ity fatsim-pianarana ity fa dia anjaranao zany ho hitanareo koa zany le roy misy azy omena anareo, jerenareo ao amin'ny Facebook Zarahay Mahasoa na Facebook page na koa ny Facebook page ny Asavan'i Madagasikara na ny Gazety Radio Télévision ny roy manazava an'izay. Betsaka zany ny maîtrise izay voakasika io dia tafiditra ao anatin'izay maîtrise izay zany ny resaka lalàna, ny resaka fitantarana, ny resaka kolontsaina, ny resaka fifandraisana, resaka média, ny resaka momba ny genre, ny littérature, be dia be zany ny voakasika izay fa asaiko fotsiny ianareo hijery ny roy momba izany. Fiam-potoana farany fametrahana fangatahana dia ny voalohany manomboka zany ny fangatahana misokatra amin'ny voalohan'ny volana septambra zao. Amin'ny voalohan'ny volana septambra zao no manomboka misokatra ny fangatahana, ary ny farany fahatarany indrindra ahafahanao mametraka dia ny voalohan'ny volana febroary amin'ny taona ho avy eo. Voalohan'ny volana febroary amin'ny taona ho avy eo. Fepetra dia zao tsara naoty dia io le famendrehana le efa nolazaintsika taloha zany nazavaiko teo, eo ihany koa ny fahaizanao maneho fa tsara daholo ny naotinao rehetrarehetra, izany hoe amin'ny ankapobeny mazava ho azy misy ny taratasy lettre de recommandation avy ny mpampianatra anao manazava milaza ny fahaizanao, ary indrindra fanehoanao manokana fa tena hainao, mahaliana anao ny zavatra ianaranao ary vonona hianatra ianao. Porofoinao zany izay amin'ilay taratasy alefanao any amin'izy ireo. Hitanao ny tsipirian'io ao amin'ilay roy izay ho hitanareo ao amin'ny Facebook page. Fa ny anaran'ilay fatsim-pianarana dia ny anarany dia tsotra be, Utrecht Excellence Scholarships for International Students. Utrecht Excellence Scholarship for International Students. Ny manaraka indray dia mitondra ny anarana hoe ICSP, izay izy amin'ny teny farantsay, fa ilay izy moa amin'ny teny anglisy, ICSP Scholarships at University of Oregon, USA. ICSP na ICSP Scholarships at University of Oregon, USA. Ny roy momba an'io koa zany hitanareo ao amin'ny ilay Facebook page ny Zarahay Mahasoa na Asavan'i Madagasikara na koa ny Gazety Radio Télévision. Io zany dia natokana mihitsy ho an'ny mpianatra vahiny, ka ity indray zany dia natao ho an'ireo izay haka lisansa. Ho antsika efa manana bacca zany ka haka lisansa, na voahazo bacca ka haka lisansa, natao ho antsika io fatsim-pianarana io, ho an'ireo izay haka lisansa. Ny zavatra tsy maintsy asian'ilay mpianatra ao zany dia hoe mpianatra zany dia maneho fa mila ny fanampiana ara-bola izy. Fanampiana ara-bola zany no ilainy, fanampiana ara-bola. Faharoa dia ny notiny raha kely indrindra dia ilay lazaintsika hoe eo amin'ny 16/20 eo zany, 19/20, izay ny raha kely indrindra. Dia ny fahatelo dia vonona zany le mpianatra io, zany anao hiasa ao amin'ilay anjerimanontolo ka ampahafantatra ny kolontsain'ilay firenena ny aviny, na ampahafantatra kolontsaina manokana izay ho fantatra tsara ho hain'ny université na ilay tanàna misy an'ilay anjerimanontolo. Ny fiam-potoana farany fametrahana ny fangatahana io dia ny voalohan'ny volana febroary taona 2024. Voalohan'ny volana febroary
taona 2024. Zao zany raha ohatra zany ianao mahita hoe notinao tsy mahazo 15 na 16/20 na mihoatra an'izay, ny torohevitra meko anao dia atao foana ilay fangatahana satria misy vatsim-pianarana hafa omeny izy ireo. Rehefa tsy omeny moa anao anio mety hafa no azonao, na raha ohatra ianao ka manan-katao ihany dia mandeha mianatra ianao manao semestre iray ao amin'ilay université dia asehonao fa afaka mahazo an'ilay noty farany ambany ilaina io ianao zany, ka rehefa azonao io noty io dia mangataka an'ilay vatsim-pianarana ianao. Mario fa voalohan'ny volana febroary 2024 ny feom-potoana farany ahafahana mametraka ny fangatahana io. Ny anaran'ilay vatsim-pianarana ho iateo dia ICSP Scholarships at University of Oregon, USA. Hitanareo eo zany ny roy rehefa mijery ny Facebook page ny AZRT Télévision Sarahay Mahasoa sy ny asa ao Madagasikara ianareo. Ny farany indray zany dia ho antsika izay te hianatra any la Frantsa. Ity indray zany dia ny anaran'ilay vatsim-pianarana ho antsika izay te hianatra any Frantsa dia hoe Emile Boutmy Scholarships for Non-EU Students at Sciences Po. Emile Boutmy Scholarships for Non-EU Students at Sciences Po. Io zany dia vatsim-pianarana natokana omen'ny Paris Institute of Political Studies in France. Io zany dia any Frantsa zany no ianaranao. Any Paris dia ao amin'ny sciences politique zany, Sciences Po, Institut d'études politiques ao Paris no ianaranao. Zareo no manolotra ny vatsim-pianarana io ho an'ireo izay te haka lisansa zany io. Dia misy ihany koa vatsim-pianarana ho an'izay haka maîtrise fa ho an'izay haka lisansa zany sy no anaovany azy. Misy koa zany araka lazako teo zany ho an'izay te haka maîtrise. Manome $3,000 izy hatrany amin'ny $12,300, €3,000 sy hatrany amin'ny €304,000 mandritra ny 3 taona izay ianaranao ao Paris ao amin'io institut politique io, na koa zany ho an'ireo izay ianao maîtrise dia omeny vola ihany koa mandritra ny fianaranao ray manontolo izay amin'ny vola omena izay. Ny fepetra amin'io dia hitanareo ao amin'ny tranokala izay omeko anareo ny adresy. Mariako tsara fa eto moa isika zany mety matahotra hoe io ve zany dia ho azonay fa izay tsy mahalala olona. Mariako fa ireo vatsim-pianarana izay lazaiko amintsika ireo zany dia alefanao mivantana any amin'ilay anjerimanontolo ny fangatahanao, any ianao mandefa azy. Io zany tsy mandalo na aiza io, tsy mandalo any Madagasikara io, tsy mandalo tsisy atahorana mihitsy zany ny amin'io hoe iza ny andeha haka an'ilay hanao tsolotra ny etỳ ampitan-dranomasina zany aloha dia tsy ohatran'ilay lalan-drirana mahazatra any amin'izay toerana mpanao an'izay tsolotra izay. Ny fametrahana an'ilay fangatahana ho iaho manomboka zany io fangatahana io dia misy karazany roa, na ny 17 volana janoary na koa ny fahafaran'ny volana avril izay izy tamin'ny taondasa, fa mifanakaiky amin'izay ihany ilay izy amin'ity taona ity. Izany hoe ho antsika izay hiditra hanao lisansa zany dia 17 volana avril 2024. 17 volana avril 2024 ny fametrahana daty farany fametrahana fangatahana ho antsika izay te hanao maîtrise indray kosa. Zany efa manana maîtrise isika dia ny 15 volana desambra 2024 amin'ity taona ity zany. Zany hoe 15 volana desambra 2024. Ireo zany ny karazana vatsim-pianarana efatra mifandraika indrindra amin'ilay antsointsika hoe fahamendrehana. Ny atao hoe vatsim-pianarana mifototra amin'ny fahamendrehana averiko indray dia ankoatran'ilay noty zany dia tena mazava tsara io. Hainao ny manazava ny lalam-piofanana tianao ianarana, hainao ny mampifandray azy amin'ny asa tianao atao any aoriana, ary hazavainao ihany koa hoe izao no ataoko anatrarako an'izay asa izay. Ny tanjoko zany dia mila haintsika ny manazava hoe izao no ny fandraisana anjara ataoko anivon'ny fiarahamonina. Izay zany ny fandaharantsika anio androany alarobia fa 7 volana aogositra. Ny lohatenin'ny fandaharana dia hoe fandaharana vatsim-pianarana miainga avy mifototra amin'ny fahamendrehana, fandaharana faharoa momba ny vatsim-pianarana any ivelany izay natolotra androany fa 7 volana aogositra 2024.
Dia mametraka ny fisaorana ho antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany. Mamerina hatrany ny fisaorana sy fankatelemana ho an'ny Azay Radio Television. Misaotra ihany koa ny teknisianina izay nampita ny feo tany amintsika. Ho hitantsika miandarana eo ny fanatsarana ny fandaharana fa izay aloha izany no azontsika tolotra androany ka dia miraso ho an'ny mpangataka rehetrarehetra mba hazo izay fahatsim-pianarana tiany angatahana. Misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy samy tain'Andriamanitra isika rehetra.